Alakamisy fafito ny volana aogositra 2024 tonga soa toko lasy tomoko vavy ato anatin'ny fampalamba eto amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara ary miarabantsika rehetra ihany koa manasana ho ary araka izany hatramin'ny farany miarabana ihany koa Mamtina Andriamon'olona Marabany Romiary Manana miarabantsika rehetra isa-tokantrano manasantsika sady anaraka izao vaovao izao hatramin'ny farany. Lohateny vaovao tapany voalohany avy hatrany ary hitondra tombontsoa mivantana ho an'i Madagasikara. Asiana mafy ny toerana eo amin'ny faritra ny SADC ny fandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny toerana ny filohan'ny SADC ny 17 aogositra izao hoy ny sekretera mpanatanteraka ny SADC androany alokatra fiara-miasa sy fifanakalozana maro lafy eo Madagasikara sy ireo firenena mpikambana ny fandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny toerana ny filohan'ny SADC. Tafakaratelo amin'ny 30 androany ireo namony ainy efa amin'ilay trangana fanakozinana mandritra ny fankalazana tsingeritaona teny amin'ny trano filanona iray teny Ambohimalaza ny 24 jona lasa teo tovavy antsoina hoe Jessica Haverikanza mombagna no namony ainy androany anisan'ireo olona misy roa manaraka fitsaboana farany teny amin'ny hôpitaly Argiray ity Nordmandre ity raha ny vaovao ray teo anivon'ny fianakaviana dia efa nisy fotoana izy mivoaka ny hôpitaly iniverina indray noho ny toe-pahasalamany ny asarotra. Tsika ao anatin'ity fampialam-baovao ity sy ny hoe Nosy Belleville no toerana fizahantany be mpisafidy indrindra tamin'ity taona 2024 ity tena avokoa ny toerana fandraisam-bahiny ao an-toerana feno olona maro be ny arabe ary voangadina ny tolakandro dia mifampitaona any amin'ny somaroa avokoa ny rehetra mijery ireo hetsika isan-karazany indrindra fa ny fampisehoana misaotra manokana ny filoha lefitry ny antenieran-dolona sady filoha tale général ny TV+ Nicolas Rabe Mananjara tamin'ny fanotronany sy ny filoha tale général ny groupe Sodiato Mbamarabatomanga mifanohana ny hetsika rehetra mandritra ny somaroa ny mpanakanto Wawa karakara ity hetsika ity. Maro ireo vokatra fihinana no simba fotsiny namba ny vidy amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra hoy ireo tantsaha anisan'izany ny paoma anisan'ny paikady ampiasain'ireo tantsaha tsy afaky antoka azy ireo ny fanamainana ny voankazo izay afaka tehirizina sy jifaina mandavantaona mbola olana kosa nefa ny tsy fampiny fitaovana fanamainana ny voankazo hiatrany ny tantsaha itsakilany ilaina ny fitrandrany-tsena ny SADC an'ireo vokatra fihinana hoy ny sekretera mpanjakana hosana ny fampitatena ara-tsakafo ny lararaotana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriam-ben'ny SADC hoentina mpahafantarana ireo vokatra misy eto Madagasikara. Araka ny narantsika tao anatin'ny lohateny vaovao teo moa dia hitondra tombontsoa mivantana ho an'i Madagasikara sy hanamafy ny toerany sy eo anivon'ny fatry ny SADC ny fandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny toerany filohan'ny SADC ny 17 aogositra ho avy izao hoy ny sekretera mpanatanteraka ny SADC androany. Alokatra fiara-miasa sy fifanakalozana maro lafy eo Madagasikara sy ireo firenena mpikambana ny fandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny toerana ny filohan'ny SADC ny lanonana famindram-pitantanana ny SADC amin'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa no anamarika manokana ny fihaonana tampony 2024 ny SADC atao eto Madagasikara no raisin'ny filoha Rajoelina manokana ny délégation ny sekretera mpanatanteraka ny SADC ka nisongadina tamin'ny fihaonana ny fahombiazan'ny fikarakarana ny fihaonana tampony SADC izay atao eto amintsika fitiavana doni Ivarasata no mitatitra ny andindiny izay. Secrétaire exécutif de la SADC. Nisy fihaonana manokana teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny sekretera mpanatanteraka ny SADC Elias Makosi teny filoha Androany Maraina délégationna mafonjy eo anivon'ny sekretera mpanatanteraka ny SADC no nihaona tamin'ny filoha Andry Rajoelina ho filoha vaovao ny SADC tsy ho ela. Iray amin'ireo andry mpanjakana misy eo anivon'ny SADC ny sekretera mpanatanteraka ny SADC anisan'ny asany ny fandrindrana sy ny fakan-kevitra eo amin'ireo firenena samy mpikambana na ihany koa ny fikarakarana ireo fihaonana tampony. Tanterahana eto Madagasikara ny fihaonana tampony andiany 570 ny mpitondra fanjakana sy lehibe ny governemanta ny SADC. Ny arapa manokana sy naneho ny fankasitrahany ny fahombiazan'ny fikarakarana ny fihaonana tampony eto amintsika izay efa nanomboka ny 3 aogositra lasa teo ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny sekretera mpanatanteraka ny SADC ary nanamafy ny SADC ny fahavononany ny fanolotanana Madagasikara amin'izany fandraisana ny fihaonana tampony izany nandritra ny fihaonana tamin'ny filoha Andry Rajoelina androany. We came here with
great expectation that Madagascar was well prepared. Et donc nous sommes venus dans l'attente en fait, sachant que Madagascar allait bien préparer cette réunion. Effectivement, ça a été, on a pu en discuter avec le président et on a pu voir que effectivement les préparations se sont bien passées. Il y a beaucoup d'arrangements qui ont été faits en termes d'hébergement, en termes de sécurité, en termes d'accueil. Ny lanonana famindram-pitantanan'ny SADC amin'ny filohan'ny Rajoelina no anamarika manokana ny fihaonana tampony ny 550 ny SADC eto Madagasikara. Ifamindra fitantanana ny filoha Zimbabweanina sy ny filoha malagasy. Naneho ny fahavononana sady hijoro sy fanometanana amin'ny filoha malagasy hiatrika ny fotoam-pitantanany manontolo ity andro fanjakana ny SADC ity. Reason why we are in Madagascar is that the president is actually taking et qui marquera aussi surtout la passation, donc la prise de pouvoir du président de Madagascar à la SADC, et nous serons là pour l'année à venir. Il sera à la présidence de la SADC et nous serons là avec lui pour toute cette année-là, pour ce mandat. Iantsoroka andraikitra maro sy manandanja ny filohan'ny Rajoelina amin'ny fandraisana ny fitantanana ny SADC, toy ny famaritana ny politikan'ny SADC, ny fampandehanana ray eo anivon'ny SADC, ny fifandraisana sy fiara-miasa amin'ny sekretera-panatanteraka ny SADC, ny fanaovana soni ireo taratasy samihafa ny SADC sy ny maro hafa. Mariny ny sekretera-panatanteraka ny SADC manokana kosa fa i Madagasikara no firenena anisany azo tombon-daniny voalohany amin'izany fandraisany Madagasikara ny fitantanana ny SADC izany. Ampisokatra alalan'ny fiara-miasa samihafa eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena eto amin'ny fatriny SADC, fa indrindra anamafiorina ny toeran'ny Madagasikara eto amin'ny fatriny SADC izany ny fanazavana. The first thing is this for Madagascar that they are hosting SADC for the first time. D'abord pour Madagascar, c'est la première fois qu'ils sont hôtes du sommet de la SADC, donc ça va permettre aux citoyens malagasy de connaître déjà c'est quoi la SADC, mais également pour la SADC, les États membres de la SADC qui seront là, de connaître Madagascar. Et aussi tout au long de cette année, donc de ce mandat, il y aura différentes réunions sectorielles à Madagascar dans les différents domaines de la santé, de l'humanitaire, de l'éducation, et toutes ces réunions se feront dans toutes les autres parties de Madagascar, et cela va permettre aussi d'ouvrir des opportunités, des échanges, que ce soit commerciaux, que ce soit éducatifs ou autres, que le pays pourra avoir avec tous ces autres pays membres de la SADC. Et il y aura aussi, lorsque les membres, les délégations vont venir, ils vont venir avec leur argent, ils vont venir acheter des choses, ça sera vraiment gagnant-gagnant, donnant-donnant. Ça sera l'opportunité en fait, de vraiment démontrer cette intégration de Madagascar dans la communauté de la SADC. Efa ao anatin'ny fihaonana tampony SADC andian'ny 550 ireo firenena mpikambana 40 amin'izao fotoan'izao. Firenena samihafa no mialoha ny 17 aogositra andro ny fihaonana tampon'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta ny SADC. Ahafahany Madagasikara mitondra ny fijeriny sy ny anjara birikany amin'ny fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny fatriny SADC ny fandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny toeran'ny filohan'ny SADC. Hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy efa voafatra mazava ny vinam-pitondrany filoha malagasy ny fitantanana ny SADC izay manome lanja manokana ny fambolena ny angovo azo avaozana sy ny fampandrosoana ny indostria fitiavana dony sy ivra satatrany. Ny filohan'ny SADC dia filoha manome an'ilay vina iombonana izany ary manatanteraka ihany koa ny drafitra izay iraisan'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC. Zava-dehibe noho izany ny fitantanana indray matoa filoha ny vondrona SADC satria dia ao anatin'izany izy afaka anome an'izay herijika izay ary hitondra ny fomba fijery ny Madagasikara ao anatin'izany vondrona SADC izany. Fatatsika moa fa efa namaritra ireo laharam-pahamehana andray matoa filoha amin'izany fepetom-piasany izany dia ny fanatsarana rafi-pamokarana, ny fampiasana ny angovo azo avaozana ary indrindra ihany koa ny fampiroboroboana ny indostria ary ireo dia mifandray amin'ireo vina napetraka andray matoa filoha ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Isika zany dia anana anjara toerana goavana tokoa ao anatin'ny fametrahana ireo laharam-pahamehana ireo mba ho tanteraka ary ho avadika tetikasa maharitra ho an'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC.
Falafombavao makasika ilay raharaha Boeing 777 kosa dia tsy ny firenena malagasy no nivarotra ireo fiaramanidina Boeing 777 ka tsy tokony hisy noho izany anisazy azo ny firenena hoy ny manampahaizana momba ny diplomasia Dr Marco Rabenifitra miantso ny rehetra ho tony manoloana ny raharaha noho izany izy ary amela malalaka ny fanadihadiana mba ahafantarana ny tena marina zava-dehibe ihany koa ny fahatongavan'ny FBI mba anao famotorana ireo olona rehetra izay vosaringotra ato anatiny ity raharaha ity ary manapirofo ny fifandraisana amin'ny firenena Amerikanina izany raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Sibela Randrimazava. Tsy voandroana inge nisy olona nanao ratsy nampiasa ny fananany firenena izany tamin'ny andro taloha ampolo taona ny lasanga man'izay raha tsy diso ny fitadidiako efa nisy ny Mossad le service secret israélien nandeha namono lehibe ny Hamas taty Dubai tamina hôtel dia nampiasa passeport diplomatique azafady passeport britannique sy américaine nampiasainy zay faux daholo reo passeport reo nafaniditra ta Dubai namono any olona io fa tsy misy nilaza mihitsy hoe sanctionnena ny américaine na ny Grande-Bretagne satria tsisy zavatra fantatra zareo izy zavatra zay fa le olona nanao faux mitovitovy amin'izay koa ny kahany Madagasikara tsy ny firenena malagasy mihitsy nandeha hoe nivarotra avion tamin'ny Iran satria isika raha tsy manana fiaramanidina intsony ou bien presque ny ACM moa mavaly an'izay fa tsy fantatro loatra isika tsy mamokatra Boeing isika tsy manera Boeing fa ile orinasa no nanao ny magoiny dia namitaka ny firenena zany izay no natonga ny zavatra io ka sanctionné non tsy ho tratran'ny sanction isika averiko indray mandeha moa tsy ho tratran'ny sanction amin'io ny firenena malagasy koa aoka isika samy ho tony avelao ny fanjakana hanao ny asany hikaroka ny olony ratsy dia hanamafy ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny zao tontolo zao. Manoloana ny fahatongavan'ny FBI kosa nanamafy ity manampahaizana ity fa zava-dehibe izany mba hanaovana famotorana ireo olona rehetra izay vosaringitra ato anatin'ny raharaha manapirofo ny fifandraisana amin'ny firenena Amerikanina izany. Ny antondeny FBI raha ny fahafantarako azy izay tsy voatery ho marina ihany koa dia andeha hanao famotorana ireo olona izay voaroiroy amin'ity raharaha ity izay heverina ho atidoha nikotrika ny raharaha ity andeha hanao famotorana hoe iza ny orinasa miara-miasa aminareo fomba ahoana nanaovanareo ny paiement ny zavatra io avy taiza le vola nanaovanareo nyty zavatra ty izay zavatra zay tiany Amerikanina ho fantarina afahany mandrava izany tambazotra izany. Eo amin'ny sihatry ny fizantany kosa dia Nosy Belleville no toerana fizantany vahiny be mpisafidy indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Feno avokoa ny toerana fandraisam-bahiny ao an-toerana ka anisan'izany ny trano fandraisam-bahiny Palbitch ao Nosy feno olona ny arabe ary vao migadona ny tolakandro dia mifampitona ny amin'ny somaro avokoa ny rehetra mijery ireo hetsika isan-karazany indrindra fa ny fampisehoana nisaotra manokana ny filoha lefitry ny antemerandoolona sady filoha tale général ny vondrona TV Plus Nicolas Rabemananjara tamin'ny fanotronany sy ny filoha tale général ny groupe Sodiata Mamy Ravatomanga amin'ny fanoanana ny hetsika rehetra mandritra ny somaro ny mpanakanto Wawa mpikarakara ity hetsika ity sy nanatrika ny fanokafana ity hetsika omaly ity avokoa ny tompona ndraiky mpanjakana ao Nosy Be Zorabarzona Ismaël Andrianjafinaina no mitondrantsika ny andindinjay. Androany no andro faharoa amin'ny hetsika somaro andiany faharoambin'ny folo atao ao Nosy Belleville ipoka olona ny lanonana fanokafana omaly ary ankoatra ny mpizahantany malagasy izay efa betsaka no misafidy any Nosy Be dia betsaka ny mpizahantany no misafidy ny Nosy Be no ity somaro ity. Nakasitraka ny fanotrona ny filefitry ny antemerandoolona Nicolas Rabemananjara Wawa mikarakara ny hetsika nandritra ny kabary fanokafana ny hetsika. Managanao mpianajana Andriamatoa filoha lefitry ny antemerandoolona Monsieur Nicolas Rabemananjara mba amesika roa mare izy. Ny groupe Sodiata ihany koa no mpanoana ofisialy ny hetsika
ary nisaotra ny flota jeneraly Mamravatomanga izay tonga any an-toerana Iwawa ary nisy ihany koa nisy olon-tena ministeran'ny fizahantany manatrika nyetsika. Koa za magnano fisaorana amin'ny mpitondra fanjakana jiaby indrindra Monsieur le PDG tonga anao nangala ny vesta tamin'ny taezananay amin'ity fanaovana festival Somaro ke mendrika amezantsika ro mafy be PDG niova festival Somaro za tsy niova mpizahantany vahiny avy any ivelany avokoa ireto tonga manatrika ny Somaro ireto satria ity hetsika ity no nampiavaka ny Nosy Be raha nambaran'izy ireo. On vive le festival à Nosy Be. On est venu de la Réunion, de l'île de la Réunion. Alors, qu'est-ce que vous attendez dans le festival de Somaro? La fête, la joie. L'ambiance ce soir aussi. Premier festival. Nosy Be est déjà venu, mais la première fois on fait le festival. Et ça me rappelle un petit peu des souvenirs de chez moi, puisque j'habite à un endroit où on faisait le carnaval et j'y allais tous les ans, chaque année, dans un petit village. Ben, ça ressemblait un peu à ça. C'était intéressant. J'ai toujours aimé les carnavals. C'est traditionnel, tout ce qui est traditionnel, j'adore. Là, je suis venu l'année dernière, je l'avais déjà vu, mais je viens chaque fois qu'une journée quand même. Parce que entre le soleil et le monde qu'il y a, c'est difficile pour moi. Mitohy androany ary amafana ny hetsika Somaro indrindra amin'izao ankatoko ny fiafaran'ny herinandro izao. Polijanona ny Nosy Be hatrany isika nahazo kitoan'ny fianarana ny ankizy miisa 100 ao an-toerana mba ahafahana manampy ny ray aman-dreny amin'ny afidiran'ny mpianatra nomena fanampiana ihany koa ny zokiolona ary ny fikambanam-behivavy ao Nosy Be izay natolotra ny fikambanana AFF sy zonjara tamin'ny fanomezana ihany koa ny fikambanany mpanjono ao Nosy Be. Zorabarzona hatrany sy Ismaël Andrianjafy aina no mitondrantsika ny any indina izay. Famitelony zao no manolotra fanampiana ho an'ny mpiarabelona ao Nosy Be ny fikambanana AFF. Araka ny filamatry ny fikambanana dia miezaka mifanampy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny AFF mba hanamaivanana ny fidiran'ny mpianatra. Ireo zokiolona sy ny fikambanam-behivavy ihany koa dia samy nahazo ny anjara fanomezany. Raha tonga eto izahay zany sy ny mpiarabelona amiko dia hanolotra kit scolaire misy 100 isa. Ao anatin'ny kit scolaire io zany misy trousse complet dia cahier 10 dia règle sy momban'ny règle sy kera sy rapporteur izay. Zay zany ho anareo rakizy hoentinareo ho an'ny fotoana fianarana vaovao. Voatsiramontany izy io fa tena atolotra ampitiavana tokoa. Fa ny manaraka an'izany ho anareo zokiolona dia izaratsika vary 10 kilao dia ireo fitaovana efa hitanareo ireo zany ho an'ny zokiolona. Amin'ny fikambanana vehivavy zany dia misy io machine à coudre izay afaka anaovanareo formation ianaranareo zany andraitra. Araka ny teny filamatry ny fikambanana AFF dia manome fitana fa tsy manome trondro dia nanome fitaovana ho an'ny mpanarato ny fikambanana. Ary farany zany dia ho anareo mpanjono na association mpanjono eto Nosy Be dia misy arato 5 izay ho zaraina aminareo. Dia mbola atolotra ampitiavana izy ireo makasitraka tompoko saotrandrena tompoko makasitraka tompoko. Ny fagnanaovana soa sy ny fizarana zavatra ohatrandregny dia mitohy hatrany fa mbola tsy voalohany zao fa efa fahimpiriny antsika nanao teto Nosy Be fa fahitelony teto Nosy Be ka miezaka fogna zegny zahay manao ny fagnampiana ohatrandregny amin'ny fotoana izay ahafahana magnano azy. Nisaotra ny fikambanana AFF ny fikambanan'ny mpanjono no izao fanampiana azy ireo izao. Sorana anareo engalema sambola volovona atsika dia nareo lianana nagnano dia hezaka amin'izay fanampiana dia tombo be fanampiana izay ndesinareo sambo idirany nareo agny moa dirany bebe tokoa izay
teny amin'ny zavatra zay nametynareo dia sorana nareo jiaby fitiavana amin'ny zavatra zay natolotro nametynareo zay fitiavana ekanimo fankapiatsika igny moa ny zombara isan'ny mampisongadina ny fikambanana AFF ny fanampiana ny sokajin'olona sy fikambanana samihafa izay miezaka manampy ny mpiarabelona. Fandaharana Zakayar Karo arahinao ny zoma fahavalo ny volana Aogositra anasana ny Andriamaleo Rosolin Gerock filoha tare général ny Gerock Group. Azadinonary Zakayar Karo arahinao ny zoma fahavalo ny volana Aogositra aoriny ny fampirahalam-baovao. Rampitso zoma aoriny ny fampirahalam-baovao narahanao ny Zakayar Karo izay nanasana ny Andriamaleo Rosolin Gerock izay filoha tare général ny Gerock Group. Isokatra amin'ny ampahany fitaterana an-tariby mampitohana nosy Ambatobe mandritra ny fionantapony SADC izay tonsaina eto Madagasikara araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny 9 Aogositra 2022 aorian'izay ny mbola ho azo ny olona ampiasaina amin'ny ampahany mandritra ny roa ka hatramin'ny efa-bolana mialoha ny fanokafana azy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny daholobe itizotra ity efa andalam-pamaranana ny fanamboarana sy ny andrana ara-teknika amin'izao ny teknisiana araka ny tatitra hoentiny Gracia Andriatsitoerina sy Eric Ranefson. Andreo amin'ny roa ka hatramin'ny efa-bolana ny fisokafan'ny fitaterana an-taroby ho an'ny daholobe tsy mbola nisy ny daty ofisialy ho an'ny fisokafan'ny ity zotra volomboasary ity. Araka ny tatitra ny filan-kevitry ny minisitra dia nankatoavana nandritra izany ny fampitanam-bava momba ny fanolorana ireo asa fanamboarana sy fanokafana ny fitaterana taroby zotra volomboasary Anosy Ambatobe. Efa andalam-pamaranana ny asa fanamboarana ny fitaterana taroby Anosy mampitohy Ambatobe raha tapitra voatsela ny andrana amin'ny zotra mampitohy an'Ivandry Soarano. Efa ao anatin'ny andrana teknika izany ankehitriny ary sokatra amin'ny ampahany mandritra ny fionana tapon'ny SADC sy ny roatra amin'ny efa-bolana manaraka mialoha ny isokafany tanteraka ho an'ny daholobe raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Trany. Mikasika ny famatsiana angovo dia efa nanamafy ny teo anivo ny sekretera-panjakana amin'ny sarina tanàna vaovao fa tsy miankina amin'ny tambazotra ny Jirama ny herinaratra ampiasain'ny TPC. Ny parka solaire eny amin'ny laky arivo no tambazotra manokana hiantoka ny fampandehanana izany. Misy ihany koa ireo groupe électrogène afaka ampiasaina manampy amin'ny famatsiana herinaratra izay ampiasaina mandritra ny andrana rehetra. Horantsika ry zao ny resabe. Ny pejy vaovao malaza eratany ofisialy mampafantatra fa napozinana teny Ambohimalaza. Nodimandry androany Jessica tafakatra 3:30 no maty. Tafakatra 3:30 androany ireo namony ainy tamin'ilay trangana fanapozinana nandritry ny fankalazana anniversaire teny amin'ny trano filanonana iray teny Ambohimalaza ny 7 lasa teo. Tovovavy antsoina hoe Jessica Avenikians Ambohimangakely no namony ainy androany. Isan'ireo olona miisa roa nanaraka fijabona farany teny amin'ny hopitaly Gera ity nodimandry ity. Raha ny vaovao ray teo anivon'ny fianakaviana dia efa nisy fotoana izy no nivoaka ny hopitaly dia naveriny indray no ny toe-pahasalamany ny asarotra. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy mampafantatra magnitude 4,5 ilay horohorontany teto Antananarivo raha ny tombana ao amin'ny Google. Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androany mampafantatra lasa zao ivoa amin'ny ampahany teleferika TPC mampitohy Ananosy sy Ambatobe mandritra ny fionamben'ny SADC. Aorian'izay ho azo mibesiny maro ampiasaina mandritra ny roa ka hatramin'ny efa-bolana alohan'ny fanokafana ofisialy ho an'ny rehetra. Eo am-pamaranana ny asa sy essai teknika amin'ny ligne orange zareo zao mba hiatohana ny sécurité. Ny pejy Patrick Raharmanana mampafantatra. Patrick Raharmanana avoay izany namatsy volon'ilay anniversaire Ambohimalaza. Boeing 777 misy 10 lasa ny Iran. Tsy misy afaka eo ianareo. Na tena miady mifanotsany ianareo, na diversion. Fantatra fa samy manana ny clan anatiny, fa iray ihany ianareo. Tsy misy miala maina eo. Sao hoe zahay nanotsana dia milamina be. Manisa vola no iaho dia varavaramby mikatona raha tsy hita ny filazana mazava
fanao fifidianana madio ary anaja lalam-panorenany ianareo. Ny pejy flash actu.mg mampafantatra loza matsiraviny RN1 tena mafy ty accident ty niala tramo moteur. Loza mpifamovozana matsiravina amin'ny RN1 alohan'ny tetezan'ny Tsinjoarivo ny Manga raha ny fampitamboavao dia manamboninaitra 3 ny tao anatiny, ny iray maty sur le coup, ny roa mbola tsy mahatsiaro teny. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra misy hain-trano miseho eny amin'ny 67 hektara teny ny atoandro teo. Ny pejy polisy pirenena mampafantatra lehilahy iray mpanao sito mahery eny amin'ny fiantsonan'ny fahasahan-karana omaly voasambotry mitandro ny filaminana rehefa nanao taridositra avy nanentaka vehivavy iray. Ny pejy polisy pirenena mampafantatra lehilahy iray mpangaro posy teny Anosibe no voasambotry ny polisy omaly maraina. Ny pejy souvenir manitsy marty mampafantatra fifaninanana ho mpianatra ozandary andehan'ny fahavalopolo. Nakatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fandraisan'ireo mpianatra ozandary misa 500 ho an'ny taona 2024. Misokatra ho an'ny tanora lahy sy vavy mizaka ny zom-pirenena malagasy maniry ny hanao fifaninanana ho mpianatra ozandary andehan'ny fahavalopolo taona 2024. Ny andenindeny sy ny fepetra ary ny fametrahana ny entota taratasy mikasika izany dia hita eny amin'ny tobi-patry ny Gendarmerie. Eo amin'ny siratra ny fanabeazana kosa indray mialan-darana ny 300 ny mpianatra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ny Antotanisa avy amin'ny UNICEF. Ny mpianatra ny ambanivohitra no tena maro anisa amin'ireo miala andarana ireo vitsanjo no tonga amin'ny ambaratonga faharoa fototra ny fasahirana rabola sezendro ray aman-dreny no antony betsaka mahatonga ny fialana andarana an-tsekoly sy miteraka tsy fafany ray aman-dreny mamatsy ara-sakafo ny zanany ny olana rabola sady ihany koa mahatonga azy ireo tsy manome lanja ny fividiana fitaovam-pianarany zanany ho fisorohana ny fialana an-tsekoly mpianatra avy amin'ny sekoly mpanjakana sy tsy miankina mandray ankisahirana no novatsiana fitaovam-pianarana. Antra Lalarso Eric Ranefson no nanao ny fanadihadiana. Ambony tany fialana an-tsekoly eto Madagasikara raha ny Antotanisa navoaka ny UNICEF mahatratratra any amin'ny 300 ny mpianatra amin'ny ankapobeny no miala andarana. Tsy misy afa-tsy ny 720 amin'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra ihany koa no tonga eny amin'ny ambaratonga faharoa fototra. Ny fahasahiranana rabola sedrain'ny ray aman-dreny no olana fototra mampiala ny ankamaroan'ny mpianatra eny an-tsekoly. Lasa tsy lahara-pahamiana ho azy ireo intsony vokatra izany ny fividianana fitaovana an-tsekoly ho an'ny zanany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny projet sy ny ambition anay ny fanohanana ny zaza izay tena sahirana sy ireo ray aman-dreny satria efa araky ny efa fantatsika moa fa rehefa tonga ny fotoam-pianarana ohatran'izao dia tena sahirana mitotototo ny ray aman-dreny hoe ahoana ny tedavana vola amin'ny fitaovam-pianarana sy amin'ny fanohanana ny ankizy na amin'ny goûter na amin'ny ara-tsakafo dia zahay dia manome izay hitanay fa tandrify anay ary ny fanaovanay an'izao ihany koa dia ahafahanay mampiseho ny hafa sy manentana ny hafa mba hanao fizarana ihany koa izay tandrify azy amin'ireo tena marefo. Tafiditra anatin'ny ezaka hiadiana amin'ny fialana an-tsekoly sady ampihenana ny tany mpianatra tsy mianatra ny fanohanana ara-pitaovana ireo mpianatra indrindra ireo avy amin'ny fianakaviana tena sahirana. Mahatratratra any amin'ny arivo isa ny vondrom-pitaovana an-tsekoly na ny kit scolaire ho zaraina ho an'ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina izay misahana mpianatra sahirana ho an'ny taom-pianarana 2020 sy 2024 ho ity fikambanana ity. Eo am-pejy tontolo iainana kosa indray dia manomboka mirongatra sady ny tebokafo manerana ny Madagasikara indrindra ny amin'ny ampahany faritra andrefana raha toka ny volana Oktobra sy Novambra izany no tokony hanomboka raha ny tatitry ny ministera ny tontolo iainana.
ahina mety tombo noho ny tamin'ny herintaona ny tranganafo amin'ity taona ity vokatry ny fiovaovana ny atoetrandro tsy vitany paikady sy ny resaka ambony latabatra ny ady amin'ny afo fa mila fitaovana ihany koa hoatrany ny ministry ny tontolo iainana nisy androany ny fanomezana fitaovana entina miady amin'ny afo ho an'ny Madagascar National Park ireo fitaovana ireo izay hozaraina eny amin'ireo faritra arovana maromaro ampiasain'ireo mpianala ahafahana miady amin'ny afo tonga eto Madagascar amin'ny volana oktobra ihany koa ny fiaramanidina andatsaka rano rehefa misy ny trangana afokrasia Andrea Tsitoerina sy Eric Neveson no mitatry ny anediny izay. Manodidina ny 4 hektara isa-taona ny ala eto Madagasikara. Raha tamin'ny taona lasa dia 200 tamin'ireo no ala ary ny 710 kosa dia bozaka sikitsana. Fahatsiarovana miisa 5 no voakasika izany raha nitatitra teo anivon'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovenjafy. Tamin'ity taona ity dia niroso alobe ny trangana afo vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ka miteraka fahangazana tany. Raha ny saritany nahitana tranga afo navoakan'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovenjafy dia efa manomboka mirongatra ny teboka manerana ny Madagasikara indrindra ny amin'ny apahan'ny faritra andrefana tafiditra anatin'izany ny faritra Menabe. Akoatra izay dia maro ireo faritra efa tena ambony ambana mety isian'ny afo. Tsy vita ny paikady sy ny resaka ambony latabatra ny ady amin'ny afo fa mila fitaovana ihany koa ahafahana manohana ireo miasa eny an-kianja hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovenjafy. Raha mijery ohatra hoe tamin'ny Maly efa miamena ny karta amin'ny apahan'ny andrefana ary tena mampatahotra ary mila miomana mielotsika tamin'ny volana janoary moa efa nisy fivorina iarahana miaraka amin'ny ministera rehetra androany mbola nisy an'izay tamin'ny maraina ary tsy vitan'ny paikady tsy vitan'ny resaka ambony latabatra moa ny ady amin'ny afo fa mila fitaovana koa ahafahana manohana an'izay tena miezaka sy tena miady ny kianja izay tena hoe ny miaramila ny tontolo iainana. Notoloran'ny FAPBM fitaovana ny Madagascar National Park Androany entina miady amin'ny afo. Akoatra izay dia ho tonga eto Madagasikara amin'ny volana oktobra ihany koa ny fiaramanidina afaka manondraka rano amin'ny afo. Nambony ary ny tany mety tombony ny doro ala sy ny doro tanety amin'ity taona ity dia azo lazaina ho efa vonona tanteraka ny fanjakana malagasy amin'ny fiatrehana izany hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovenjafy. Amin'ny volana oktobra zao dia tonga eto Madagasikara ny fiaramanidina bombardier à eau Dash 8 noho ny vokatra ny fiara-miasa miaraka amin'ny ambassade de France ary voalohany izay ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara no fisian'izay fiaramanidina afaka miady amin'ny afo izay. Eo ihany koa moa ny Bambi Bucket izay karazana saut lehibe mahafeno eo amin'ny taonina na rano anankiray apetraka ambanina helikoptera ary mifameno miaraka amin'ny fiaramanidina izay fitaovana izay. Taona tranomezina nisy azy miandry ireo tratra manao doro ala sy doro tanety raha anatin'ny faritra rovana raha nambaran'ny ministra ny tontolo iainana ny Fandrosoana Lovenjafy. Ilaina ny fiara-mientana rehetra sy ny fifanomezan-tanana ahafahana manalefaka ny trangana afo ary ihany koa ny fitorohana ireo izay manimba ny tontolo iainana. Niteraka resabe tamin'ireo fanohikevitry ny mpandray anjara tamin'ny fandarana demokrasia mivantana tamin'ity androany ity ny mikasika ireo foto-drafitra samaro izay hatsangany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao efa velona natao tamin'ny vahoaka ireo tanterahany filoham-pirenena amin'izao hoy ireo mpanohana ny fahantrana sy ny fari-piaina ny vahoaka kosa no tokony imasoana fa tsy lozina manangan-javatra etsy sy roa hoy ireo mpanohitra ny fitondrana tetsy ankilany rahantsika ny fidin'izay baraka Radio Plus 100.2 FM. Démocratie mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Ingarasolo avy any Manjakandriana dia nilaza fa ny fanohanana sy fanomezana hevitra ho an'ny mpitondra ny tokony ataon'ny mpanohana ny fitondrana fa tsy lozana manenjika ireo mpanohatra fotsiny. Isy lalana ihany ny fomba fitondrana zany amin'ity manenjika mpanohatra ty tokony any amin'ny fanindena mpanohatra ny tokony mififanareo fa mba tokony misesika kosa zay zany hanolo-hevitra ny firenena any zany zany tokony fanotina efa hiady masiny zany zany tokony fanotofandreo mpanohanareo fa tsy azakazaka any amin'ny
fanoerana amin'ny mpanohitra. Demokrasia mivantana. Itatatokory avy any Atsimon-drano kosa dia nanamarika fa foto-drafitrasa afaka lovain'ny taranaka no atsangana amin'izao fitondrana izao. Le fanjakana zany efa tena ampidirin'le mpanohatra ao anatiny tena any anatiny dinay dia lasa miteniteny foana. Le drafitrasa ataon'ny fanjakana amin'izao dia ho an'ny taranaka. Dia ozy izy le raha maly tena mianatrinao ray aman-dreny fa mino manana zanaka sy taranaka zavitsely ianao. Efa maty daholo ny taranaka eto Madagasikara amin'izay. Fa inona daholo zany ireo zanatsika mianatra any amin'ny EPP, any amin'ny CEG, any amin'ny lycée. Mbola misy ary any ekibon'ireny mbola avy teo le hoe taranaka e. Zany ny anamboaran'ny fanjakana le foto-drafitrasa fa tsy fa maty dia maty daholo ahoana. Demokrasia mivantana. Ingarakoto avy any Arivonimamo dia nilaza fa ny fahatran'ny vahoaka ny tokony jerena aingana fa tsy ny fananganana foto-drafitrasa etseroa raha tena mahay ny mpitondra. Efa nandeha tetezana fa tsy mety ny nataon'le teo aloha no alana nasolo tsy fantatra tsony tsy tena nasolo na natao iny. Fa hoe mila mpitondra mahay, mila mpitondra malagasy, mampiadana malagasy, mampiadana olo izy nefany amin'izao fotoana izao olo miadana. Vahoaka maro anisa sahirana sady manta. Izay aloha hatreto tsy mahafantatra hoe inona natao ary misy marara-penitra ary ohatrohatr'izao. Tsy izay mihitsy moa tokony fanarana tamin'ny 2009 tao anatin'ny tetezana itsy. Fa hoe mampiadana vahoaka malagasy, mampiadana, mampandroso. Io no tokony ho récupérena, io no tokony ho amboarina io raha tsy tondra mahay. Fa tsy manangana ary manangana anona tsy manangana zao vahoaka manta. Tsy zavatra lafo misaotra tompoko. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Horaintsika kosary zao ireo vaovao tapatapany. Tafakatra 13 androany ireo namony enta amin'ilay tranga fanapozina ratsakafo nandritra ny fankilazana tsingeritaona teny amin'ny trano filanonana iray teny Amboamalaza ny 4 zona 5 lasa teo tovavy antsoina hoe Jessica avy ny Kianja Ambomanga kely no namony ainy androany. Anisan'ireo olona misarona naraka fitsaboana farany teny amin'ny hôpitaly Ageray Tsinodimandry ity raha ny vaovao iray teo anivony fianakaviany dia efa nisy fotoana izy no nivoaka ny hôpitaly dia naverina indray no ny toe-pahasalamany ny asarotra. Vehivavy mpandrarany fonja sy vadina mpandrarany fonja miisa 5 sy 900 avy amin'ny fatra 12 manerina ny nosy no manatanteraka Zakabe eto Tomasina mahitra ny 4 andro ny Zakabe izay ataony afapy eto Tomasina ity izay nanomboka androany alakamisy 7 Aogositra hatramin'ny alahady 10 Aogositra. Zakabe andiany 7 taoriny tany Mahajanga. Vehivavy miara-mijoro sy manova ary mandroso no fanamby apetraka izy ireo mahitra ny Zakabe izay atao fandraisana tansorika sy fehina ara-tsosialy ny Rivoafonja ny tanjo ny fikambanany etsika maro no ataon'izy ireo mahitra ny Zakabe izay atao eto Tomasina ity ka nisy nanotrana ny fanokafana ny Zakabe androany ny ministry ny fitsarana. Ny antony anaovanay Zakabe ohatr'izao hitambaranay satria noho ny amafy ny asan'ny fandraran'ny fonja dia natao ity association ity afaka manohana ny vady ny vehivavy afaka magnampy eo anivon'ny toeram-piasana koa ny vehivavy mba ahafahanay manomana ny vehivavy mpandraran'ny fonja sy ny vady ny mpandraran'ny fonja ikolokolo ny vokatra eny anivon'ny kampenala reny. Tsy misy vokatra be da be mbola tsy lany ahoana ny ataonay itahiry anazy amin'ny fitsinjovana ny mahaolona. Ny sakafo tena miezaka ny fitondram-panjakana manome valopy ho an'ny mpandraran'ny fonja. Ny ambety tenin'ny ministra zay ny roam-pahatelo ny crédit eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia sakafo ho an'ny voafonja daholo zay. Mampitaraina ny mpampianatra amin'ny CEG iray ao Manakara ny fitantana ny taletsekoly iray ao an-toerana araka ny tatitra. Tsy misy mandeha ny fampandehanana ny sekoly nandritra ny taom-pianarana no fitondran-tenany ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana araka ny fitarain'ny mpampianatra. Misy amin'ireo taletsekoly tendreny misy sera ny fanabeazam-pirenena no tsy mendrika hitondra mpampianatra sy mpianatra satria tsy manana ny traikefa amin'izay vao maika mampikatso ny sehatry ny fampianarana ao amin'ny faritra fitovinany
mangataka amin'ny taleparitry ny faritra fitovinany mba hanao fanadihadiana amin'ny CEGU manoloana ny fikatsoa ny fampianana andritra ny taona maro satria dia izy fiantraikany amin'ireo mpianatra ny fitondrantenan'ireo talenta sekoly iray io raha ny fanazavana trany. Antitra ary Antaonany maro no tsy nisy fanamboarana ny Lemaky Dabara ao Morondava faritra Menabe. Anisany todrano lehibe indrindra eto Madagasikara ny Fidabara manondroka velaran-tany 2.3 alina izy ankehitriny raha toka hatrany amin'ny 2 alina hektara ny fahafahany raha misy fanavaozana atao araka izany izay havitany Lemaky Dabara ao Morondava io raha ninambaran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana araka izao tatitra hoentiny Eliza Hermana izao. Anisan'ny todrano tsara sy lehibe indrindra eto Madagasikara ny Lemaky Dabara ao Morondava amin'ny faritra Menabe manondraka velaran-tany 2.1 alina hektara izany amin'izao fotoana izao afaka manondraka hatramin'ny 2 alina hektara kosa izany raha misy ny asa fanavaozana. Ny fahanterany fodrafitrasa araka izany no mbola olana efa mantonana maro no tsy nisy ny fanamboarana sy fanavaozana ny todrano eo ihany koa ny tsy fahafehezana ny fitsinjarana ny rano maro ireo mampiasa rano tsy ara-dalàna sy tsy manaraka ny tetiandro mpamokarana. Karazana Dabara zay tsara indrindra sy lehibe indrindra eran'ny Madagasikara dia ohatra mipetrapetra-potsiny mandritra ny taona maromaro. Mbola i président Rajoelina ihany no mamoha an'izy io amin'izao fotoana ary lazain'ny ministra tompo-toerana ao amin'ny fambolena sy fiompiana raha teo fa tena tsara ary nahazo tombony lehibe tsika aty amin'ny Morondava, aty Mahabo, aty amin'ny faritra Menabe manana an'io Dabara barazana Dabara io. Ary ny fiteniny moa tamin'izay ary averimberiny dia hoe tsy maintsy taditsika ho izy ny hevitra rehetra fanamboarana an'io Dabara io hanatsarana azy ary tsy amelan'ny ministera izy raha tsy vita tsara io satria mendrika amin'izany ny vahoaka aty Mahabo, mendrika amin'izany ny vahoaka aty Morondava. Hojerena akaiky araka izany ary atao izay ahavitany Dabara raha nambarany ministry ny fambolena sy fiompiana izy nitetikasa hanarenana sy hanatsarana izany izay tadiavana mpamatsy vola. Asa maika ho atao kosa ny fanadiovana sy fanalana ny fasika amin'ny lakan-drano raha ny fanazavana. Fahita manerana Madagasikara avokoa ireo vokatra ara-boazanahary izay novokarin'ny Biobelamada ho antsika izay tia hita mivantana izany vokatra izany fataro fa mandray anjara amin'ny hetsika izay karakarain'ny Fermada manomboka ny 7 aogositra ao amin'ny stade Maki Andotapenaka stand 61 no misy azy ireo ary tondra ireo vokatra mampalaza azy ireo vokatra ara-boazanahary hoentina anasitranana sy kojakojana ny vatana sy ny tarehy ary ny volo ihany koa. Ahitana ny tranombarotra Biobela avokoa eto Antananarivo ary manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Rahantsika ny fanazavana hoentin'ny Sam Ndremaefa. Biobelamada dia mpamokatra vokatra natoraly indrindra ho antsika rehetra manana tsy fahasalamana ny tokantrano any dia manasa anao sady etỳ am-piandohana anampina ny botika na ny point de vente izay misy ny Biobelamada. Maro dia maro ny aretina sy ny karazana aretina izay tsy mety sitrana efa ela na hitanao hoe tsy mety ho sitrana mihitsy ianao dia manasa anao hoe tongava amin'ny point de vente izay ahitanao ny Biobelamada fa ahita vokatra tsara ianao amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Fa ho anareo manana olana rehetra zany toy ny diabeta, ny tension, ny goutte, vantaolana manaintena lava na efa vontovonto ary dia tongava fa tsy mampiasa produit ela be anao na traitement ela be fa ao anaty fampiasana un sachet anao dia mahita vokatra. Manasa anao na manana olana amin'ny tarehinao tsy mety afaka mihitsy ny tasy tongava amin'ny point de vente eto Analakely dia ny point de vente eo amin'ny Biobelamada ambadiky ny lapan'ny tanàna no ahitanao azy. Ny any amin'ny faritra kosa indray ao amin'ny Hôtel Le Port Fort Dauphin magasin Salala 2 ao any Majunga ary ny amin'ny herinandro kosa dia misokatra ny centre sanitaire Tamatavy ary ny any Tsirabe kosa dia ao amin'ny centre sanitaire
fihavanana tsara sotra atsira be ary eto Antananarivo kosa dia misy ny tolotra manokana izay karakaraina ao anatin'izao fermada eo amin'ny Andotapenaka dia misy ny fanomezana ny fanadiovana ho an'ny anaty rehetra zany ho an'izay tonga mitsidika ny stand Biobelamada stand numéro 61 ho an'ny any Moramanga kosa indray dia manomboka androany efa misy ny stand ao amin'ny numéro 5 eo amin'ny braderie izay misy ao Moramanga devant ny commune numéro azahoana ny Biobelamada dia ny 034 15 816 04. Marantsika izao ny voambolana. Androany dia ny fiteny hoe odinona no voambolana ifankazarana raha ny fiteny frantsay dia hoe coupe fin no mahadika azy izany hoe irony karazana sakafo kely mahatonga an'izay homana azy tsy harenona. Voambolana dia azo ampiasaina amindavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity fandandaza atao odinona ny paoma. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity mila fitandremana ara-pahasalamana ho an'ireo olona tia ampiana lanjam-batana ny fihinanana ireny karazan-tsakafo odinona ireny. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amindavanandro ity voambolana odinona ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Fotoana izao izy irentsika kosa indray ny Oraoe. Marcaderie amin'ny Chandarana no vahaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur action. Zay izy rola zay zany teneniko anao ikarakara le taratasy tano atsika zany ka tasy tan'ity tany ity dia le natorotoroko amina reny izy hoe lilany avaratsy iny dia lilana tsinanana iny tany ray aman-drentsika ireo anao borina tsika fa ety efa be olona be mpanorona ka sena verivery fotsiny ny herim-pontsika tsy tena antodiana ety ingy tadatoy hoe mba ianao zany mahafantatra izy dia naka fotoana mihitsy izay miralandro any hoe inona ny tokony atao dia navana taratasy tokony karakaraina dia hoe naovana izy farak'izay malaky ka zay misy tena ivoritsika zao amin'izay misy karakara le taratasy manatona topo tsika misy olona fantatra amin'ny topo dia tonga dia izy fotsiny resantsika dia io milay be izy ivanty zay izy tonga dia mampirevy misy fotoana zao zay miaraka tonga dia navoakan'le rito daholo ny revy rehetrarehetra miaraka mitsaky toetoe dia tonga zany izy dia mahavita an'le tonga dia ny revy teo maraina manomboka amin'ny sivy maraina manapatonga amin'ny folo alina revy miaraka tamy tsy lesaka le revy tsy lesaka le revy aloha fa le bandy io zany to dia mahavita le taratasy tsika izy tsy hoe mahavita taratasy iny izy fa izany mahatonina fotsiny dia manina fa tsy hoe izy tsy hoe mahavita le taratasy inge zavatra tsy dia le anina koa io koa mila resaka araboly io tsy maintsy mila manangom-boly tsika zany dia manango tsika dia zao na dia hoe samy mila isaky ny herinandro na isam-bolana ary tsy maintsy manangonangona vola kely vezivezy kely na amin'ny friako za zao hitanao aty ambany voatsa tsy maintsy mila friako zany tsy ola za voly zany misy an'le posy zay ao ambadika trano ao fantatry lahy iny le niaraka atsika le niaraka tivitra amitsika tamin'le karaoke iny izy tonga dia le mampirevy rehetrarehetra iny tamin'iny ary ala le mambe lah dia le tsy tondra moto izy inona zaniko eny netiny tamin'ny tomobile mety zany vao maika zany mety zaniko to zany dia zany afaka to zany dia atsony zany dia afaka manome vola tsika izy zany izy tsy hoe afaka manome vola koa nisy olona hoe tonga dia manome vola mazary fa karaka fitenanao zany atao dia manome vola izy dia mahavan'le olana manome vola zany izy fa resaka tonga zany raha tso ara tengela fotoana ifankahitana amin'ny datoany ianao miresaka zavatra hoe dia hoe lasa ora sujet ozy amin'ny vazaha Sasa lasa firana mrev positsy amonjy anao any resanao dia zay le izy manao amin'ny topo tsy amonjy anao zany dia zay le izy dia tena nolana kely atsika le taratasy kadasitra atsika tena inao zao tena tsy raha iza kefa ninony tena inony tita lazany daholo ny olona ny Antananarivo any tsy aloha amin'ny herinandro any nareo miverina dia tonga dia hoentana zay olona afaka rehetra zay aety daholo le resaresa zay any ala tonga dia entana dia tonga dia revy amin'io dia ohatra hoe misy kisoa azy vononao tonga dia vonona kisoa dia manavatra tonga dia tsika mitondra revy rehetrarehetra sy fa no veloman-dato vetivety any dia misy zay salava tsy zafady velomile tobile avelomile tobile fandeha
sazahanina fa neny le indra ndray resaka ohatra antsazoko io misy tsy mety feo anaty atodoana ao sa ahoana ohatra mivika kely resaka eto menga de neny dala tonga reny mba tonga any tsisy vahaolana nefa zay zany mila mivory tsy de teneny ndraiky izy fianakaviana koa indray misy maradala-dala zay fa miandalana rô la tsy ny fieboebona no avy tan-javatra mahaiza mifantoka amin'ny resaka tao coupé dans la boîte zay no metrahako ny veloma mandrapitafa ampitsika rehetra tompoko lasy tomoko vavy itona nasongadina mamitena andrembololona tonga soa indray ary isika eo anatin'izao fotoanany songadina izao aza antsika anaraka izany hatramin'ny farany sy maro ireo vokatra fihinana no simba fotsiny na ambany vidy amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra ho ireo tantsaha anisan'izany voankazo toa ny poma ohatra anisan'ny paikady iray ampiasainy ireo tantsaha tsy afaty antoka azy ireo ny fanamainana ny voankazo izay afaka tehirizina sy azo jifaina mandavataona olaolana kosa nefa ny tsy fampin'ny fitaovana fanamainana ny voankazo ho hiatrandy ireo tantsaha ireo etsankilany ilaina ny fitrandrana ny tsenany sadek ho an'ireo vokatra fihinana hoy ny sekretera-mpanjakana misahana ny fahavitantena ra-tsakafo mila raraotana ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriam-ben'ny sadek hoentiny ampahafantarana ireo vokatra fihinana misy eto Madagasikara izay. Antra Lalarso sy Eric Renefson no manao antsika ny fanadihadiana. Mila ampiroboroboana ny fanodinana ny sakafo eto Madagasikara hisoroana amin'ny fanariana fotsiny ny vokatra no ny fahasimbanina sy ny tsy fahitana lalam-barotra hoy ny vondron'ny tantsaha mpamokatra voankazo. Lasa raraotin'ny mpanamboatra fotsiny ihany koa ny tantsaha manoloana ny tsy fahafahan'ny vokatra izy ireo mivoaka no ny faratsian'ny lalana rehefa fotoam-pahavaratra. Ho fampiakarana vola miditra amin'ny tantsaha mpamokatra voankazo sy soroana ireo fanontiantoka samihafa efa miditra amin'ny fanamainana voankazo izy ireo amin'izao. Tonga fotoana ny fiakaran'ny vokatra ao anatin'ny oran'andro raha tsy lalana dia fidily le mpividy vokatra mividy mora fotsiny dia mba nitady hevitra izay hoe ndao hitady hevitra sika mba hampiakatra ny mba tsy ohatra zao zany nividim-bokatra antsika dia izay no nahatonga anay trandraka an'io zany mba hampiakatra ny valeur ajoutée anay manodidina ny 600 ariary kilo any any toerana aty zany. Mbola olana ary anaovan'ny tantsaha mpamokatra voankazo antso anefa ny tsy fahampian'ny fitaovana ampiasain'izy ireo. Ny olana zany aram-pitaovana eo amin'ny fanamainana sista hoe séchoir anankiray kely izay foana no ampiasanay zany dia mety tsy ampy anay izay fa mbola eo ampitadiavana ny mpiara-miombona antoka mba azahoanay kapasité le bebe kokoa le séchoir. Afaka avadika amainina avokoa ny karazam-boankazo rehetra saingy mila faharetana kosa vao mivadika vola. Azo trandrahina tsara ireo karazana vokatra fihinana misy eto Madagasikara na ireo fa voahodina tahaka ireo sakafo no amainina na ireo mbola vaovao hoy ny sekretera-mpanjakana misahana ny fahaleovantena ra-tsakafo. Anisan'ireo firenena mamokatra betsaka indrindra ireo vokatra fihinana i Madagasikara ao anatin'ny faritry ny SADC. Azo atao noho izany mitrandraka ireo tsena amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC azona tombony. Anisan'ny vahoaka lehibe anankiray ahafahantsika mijery lalam-barotra indrindra ho an'ireo tantsaha ireo satria rehefa mamokatra dia tsy maintsy jifaina ihany koa ilay vokatra ambodina zany. Tsy mamokatra fotsiny anefa isika hoe mamboly fa miditra ihany koa ao anatin'ilay fanodinana ny vokatra izay ihany koa moa no anisan'ny vina sy tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana izay hoe fanatsarana ny rafi-pamokarana izay na transformation agricole. Hitantsika tsara ihany koa efa tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana fikarakarana ny fandraisana ny fiaonam-bean'ny SADC isika amin'izao fotoana izao efa i Madagasikara no andray amin'izany présidence any SADC izany amin'ny alalan'ny andriamatoa filohanam-pirenena Andry Rajoelina midika izany fa mitodika aty amintsika zany ny mason'izao tontolo izao eo amin'izay sehatra izay ary manana ny anjara toerana lehibe Madagasikara ao anatin'ny eo anivony izany hoe fiomanana amin'ny firenena maro samihafa aty Afrika izany. Amin'izao fandraisan'i Madagasikara ny fivoriam-ben'ny SADC izao no izany ho ampirosiana ireo delegaciona hijery sy hafantatra ary hifandray amin'ireo tantsaha mpamokatra anatin'ny hetsika fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana
tanterahina eny Andohatapenaka. Voasolitena anatin'io hetsika eo avokoa mantsy ny fatra 420 manerana amin'ny Madagasikara izay hitondran'izy ireo ny karazana vokatra isamparitra. Fanatreho ny fampahalalam-baovao ankasitrahana feno isika manaraka izany sy hatramin'ny farany mankasitraka antsika rehetra ary manao mandram-piona sy mandram-pitafa ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.